Mandravatsika aminaran'i Jesosy amin'ity androany ity. Salama tsara ve nareo aloha? Salama fa mangingina. Salama fa mafimafy. Androany mihina fa mbola hiasa ao am-pona andray ny tompo androany. Zava-poana rahalasena bavy raha ohatra ka hoe velontsika mahazo izay ilaintsika rehetrarehetra fa tsy manana alay afim-panahy avy amin'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe dia sady velona no mirehitra ho an'ny tompo. Amena. Zay ampaherezana an'ilay namanao aloha. Zava-dehibe sady velona mirehitra ho an'ny tompo. Zava-poana raha velona fotsiny. Eny ary andao tsika ifampizara amin'ity androanio ity ao anatin'ny hira ao anatin'ny vavaka dia mahatsiaro an'io izy io le ino moa anaran'ity izy faminaniana Ezekiela. Faminaniana Ezekiela dia tiako hitondrananao ihany koa dia ampidirako kely ao anatin'ny 2 minitra 3 minitra fotsiny ihany ilay izy atao amin'ny Ezekiela aza sokafana fa manjary lany fotoantsika efa-pitady Ezekiela 37 misy an'ilay izy tantaran'ilay atao hoe tolamaina nentin'Andriamanitra Ezekiela tao anatina vision anankiray nampahitan'Andriamanitra izy teo amin'ny lohasaha anankiray valeny dika zany lohasaha zany feno olona maty feno tolamaina. Ina ny hitanao ozy Andriamanitra ozy Ezekiela mahita tolamaina marobe dia marobe dia ahoana mifandeha ireo tolamaina ireo tolamaina izy ary maina dia maina tsy azoko ilay fomba fijeriny Ezekiela hoe tolamaina milena ve ny nandrasany sa ahoana fa tolamaina maina dia maina hono ny hitany. Dia ahoana ny fandehan'izany ozy Jehovah hono a Ezekiela raha ny fomba fijerinao mety mbola ho velona ve ireo tolamaina ozy Ezekiela hoe tena sarotra ny fanontanianao Jehovah ianao mahalala alao zay nitsoriny sao dia mamaly ao dia lazainao kely finoana fa alao ataontsika hoe ianao ny mahalala. Zao lazain'Andriamanitra tamin'ny Ezekiela andany ianao maminania amin'ireo tolamaina miresay ianao amin'ilay tolamaina sao dia verinao fa paster tovy ihany mampiteniteny foana anao fa Jehovah mihitsy no mampiteniteny foana amin'ity raharaha ty. Tolamaina ny asainy resany Ezekiela ry tolamaina. Zao ny lazainy Jehovah aminareo. Aoka ianareo aniry tolana aniry nofotra sy ozatra. Aoka isy rivotra. Aoka ianareo aniry ifanatona ozy izy dia aniry nofotra sy ozatra. Dia lasa nanomboka fanatona ny tolamaina dia nisy nofotra sy ozatra. Rehefa avy eo indray eo fa mbola maty le izy efa tsy tolamaina intsony fa efa olombelona olona maty. Tanao izy miantso fofinaina avy any amin'ny 4 points cardinaux. Manevaratra avy any atsimo avy any antsinana avy any andrefana. Aoka isy rivotra melona andreo dia velona ny tolamaina. Dia voaka amin'izay faminanian Jehovah ohatrany koa ny Israely. Hiparitaka ireo Israelina ireo fa ho avy fotoana ho atambatra indray ireo. Any amin'ny Ezekiela zany 500 taona mialohan'i Jesosy Kristy fivavoaka faminaniana fa hiparitaka ny Israely ary ho faty ny Israely maty ohatran'ny tolamaina. Maty Jesosy taona 80 paritaka ny Israely tsy fantatra tsy hita tamingana intsony fa sasany lasa tany Europa, sasany any Azia, sasany any Afrika tsy misy intsony ny fireneny Israely. Fa zao faminaniana manaraka andrantsana indray ny aviavy. Androbona indray ny aviavy. Dia rehefa tonga izay fotoana izay ozy izy Jesosy jerenareo ozy izy dinihinareo ozy izy nyfamantarana ny amin'ny aviavy fa rehefa mandrobona io dia akaiky ny tsy tadidiko na fararanona niny takisa ihany koa fiaviany Jesosy fiaviany zanak'olona ozy izy ho hitanareo ohatran'izay Israelina le aviavy manomboka mandrobona io efa ho avy izy ny dikan'izay. Le tolamaina naminaniana Ezekiela hoe hitambatra ireo dia io tamin'ny 1948 natambatra ry zareo fa zao mbola tsisy fofinaina ireo. Ny eglizy ihany koa takizay ny sarisariny satria ny eglizy no tena sary ara-panandro Israelina ireo. Saratsaraka ny eglizy. Fa vanim-potoana anankiray tambatra amin'izay ny eglizy ny Kristy. Tsy le eglizy misy anarany hoe FJKM inona tsy zay fa le olona momba ny tenan'i Kristy ina tsara. Lay momba ny tenan'i Kristy, lay olom-bovonjin'i Kristy ao amin'ny fanahy. Zao nambaran'i Jesosy manana ondry maro tsy ato amin'ity valy ity. Ho angoniko ireo dia ho roasiko andiany ray.
dia rehefa tonga izay fotoana izay zany hoe meloha fiavian' Jesosy tsy maintsy misy mifampiraisany tsy ho avy rapitso Jesosy tsy ho avy amin'ny farany taona Jesosy satria manino mbola tola maina miparitaka ny eglizy mbola tsy tonga fofinaina vavavorin'Andriamanitra hanangana azy fa rehefa tonga izay fotoana izay dia ho avy izy tena sahiko miteny hoe tsy ho avy rapitso izy tsy ho avy amin'ny farany taona izy tsy haiko izy raha ho avy amin'ny herintaona fa mbola sarotsarotra fanambarana fa ny tompo mahay zavatra rehetra ao anatin'ny ray mpimaso amen dia miandra ny fotoana n'Andriamanitra antsika ary izay indrindra no afatra efa misaratsika anio mbola tsy efa ny ohatran'ny 2 minitra ilay izy androany ako eny an-dalana eny ako izara aminao verset fa ty zavatra ty ny tiako zaraina aminao aloha androany ty zavatra fahafa izay zaraiko ity dia tsy ao amin'ny baiboly fa ao amin'ny rafitra nanorenana an'izao fiangonana izao hatramin'ny oviana koa izany nitorina ity SFM ty zavatra rafitra ara-panjakana zany ty resako aminao ty ny atom-pisiny ty fanompony ty mampizara kelitsika androny dia ao anatin'ilay izy amin'ny 7 aza mitady ao amin'ny baiboly atsisy an'izany amin'ny baibolinao amin'ny 7 dia misy an'izao ny atom-pisiny ny Évangile sans frontières Madagasikara SFM dia ny fahateram-baovao ny olona izay nahare ny filazantsarany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ka nikasihan'Andriamanitra ny fony ary ny fitiavany dia nateraka indray ho fiantso azy Korintiana 2:5-4 fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao ny hevitray maty ny ray hamonjy azy rehetra ka dia maty avokoa izy rehetra maty ny maha izy an'ilay olona fahiny maty ny mampanota azy asivamenina izay mandresy lahatra anao maty ny maha olomeloka azy maty ny maha olombery azy teraka kosa ilay olom-baovao ao amin'ny Kristy olona voadion'ny rany ilay mpamonjy azy olona mandeha amin'ny fiainam-baovao olona andovan'ny lanitra fa tsy ho very any amin'ny afobe miaraka amin'ny satana intsony ny teboka voalohany izay tsy maintsy fampiresahana foana ary mino fa mandra-piavan'i Jesosy Kristy ny amin'ny rahalanitra dia tsy maintsy hotoriana foana na eto paster tovy na tsy eto dia efa tafafindra ifanahy zay ny fitiavan'i Kristy irery ihany no lalam-pamonjena afaka miassurer antsika ny fiainana mandrakizay tsy maintsy toriana zany satria maneno tsy fantatry ny olona zany zavatra zany hain'ny olona tsenjery ny Jaona 7:10 fantatry ny olona ny karazana verset rehetrarehetra fa mifanahin'ny olona tsy naharay an'izany zavatra zany fa ny fahalalan'ny olona ary ny akamaroan'ny olona mandeha fotsiny tontolo mpanompoana dia manaraka fomba manaraka formule dia mieritreritra fa iny lalana iny no azona famonjena misy fiangonana zao ny lalam-pamonjena dia ny batisa ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ateraky ny rano sy ny fanahy dia manao fanazavana izy interprétation ny amin'ny atao hoe ateraky ny rano dia ny batisa ozy izy zany tsisy an'izany tsisy zavatra hafa tozy izy fa batisa ihany ny resaka rano ao ka zao ny atao hoe ateraky indray dia atao batisa rehefa atao batisa ianao dia lasa teraka indray fa tsika rehetra dia mahafantatra fa verifiry amin'ny olona izay natao ataoko anaty farangisosina hoe batisa no tsy nateraka indray akory fa mbola miaina ny fiainany taloha ihany ny sasany efa atao anatin'ilay akanjo fotsy mihitsy le sigara hoe alefoko ao anaty batisa ty sigara ty tsy foka ny ty tsony fa tapitra ny tababolana tsy manana hery hiatrehana an'izany satria manina tsy nandalo fahateram-baovao fa etsika ivelany irery ihany ny batisa zavatra azo atao io afaka atao na zao dia zao ary tsika endoranga mba atao batisa indray tsika rehetra dia lasa samy manao akiletika eo atao aminaran'i Jesosy dia efa vita fa tsy manana hery na inana iny zany ny fahateram-baovao dia ny tenin'Andriamanitra manambary amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 ary rehefa nare an'izany ireo olona ireo dia voakasika tampony izy dia nanontany hoe ry rahalahy inona no ataonay ozy izy Petera hoe mibeba
ary akasamo atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo. Ary ianareo andray ny fanamasina fa fanomezana dia ho anareo sy ny zanakareo ho an'izay rehetra lavitra natsoan'Andriamanitra hanompo azy. Ny fahateram-baovao dia ianao mahafantatra ny alehiben'ny fitiavan'i Kristy ianao. Ary tsy fantatrao ny alehiben'ny fitiavan'i Kristy ianao raha tsy fantatrao ny alehiben'ny faratsianao. Tanao rehefa ny olona ny sahirana, rehefa ny olona farahidiny amin'ny fahasahiranana, dia maheno izy ny valeur ny zavatra tsara izay tonga eo aminy. Ny ohatra kaiky indrindra ngamba dia zao, rehefa ianao ny faratapon'ny anohanana, dia zao ny ambarasotra masina hoe na ny zava-mangidy ary dia tiany noana. Fa na ny to-tantely ary dia dakany ny voky. Izany hoe rehefa voky ny olona dia ny zavatra tsara indrindra tsisy valerany aminy. Fa rehefa noana ny olona ny zavatra kely indrindra izay omena azy, hoay misaotra tompoko mofo maina kely nefa. Ahoana moa ilay zanak'adala lasa ny sitaka, voankazo fihinan'ny kisoa no ny tsiriritiny. Zavatra izay tao amin'ny tranony rainy izy tsisy dikany amin'ny hanina rehetra. Fa rehefa lasa izy ka maty ka nohanana dia voankazo fihinan'ny kisoa no ny tsiriritiny. Ny olona ray tsy afaka mahatsapa ny alehiben'ny fitiavan'i Kristy raha tsy mahatsapa izy ny alehiben'ny faratsiany. Ary ho faratsianao dia tsy le zavatra vitanao omaly sy afaka omaly, fa le natiora ratsy mihodinkodina ao anatinao. Le fisainanao, na ianao ary menatra ny tenanao indraindray. Hoe ahoana ary izany eritreritro izany? Ka ilay olona ka hitsotra izany akory za. Da za zany tena za fa ny eritreretra zavatra lavitra be. Hitanao, jaugenao, tsapainao ao anatin'izany, kay mbola ohatr' izany ve aho? Kay misy an'izany ve any anatiko? Dia ilay zanak'Andriamanitra tsara sy masina indrindra nanolotra ny aina mba ahafahako mandova ny fiainana mandrakizay. Rehefa henonao izay zavatra izay dia voaova ny any anatinao. Tsapanao, Andriamanitra manokatra ny sain'ny olona. Fa rehefa tsy Andriamanitra manokatra ny sain'ny olona dia tsy fantatry ny olona ny fahotana. Hoy izy ny ten'Andriamanitra ny Jona 4:1 hoe izy ozy izy ampiaiky ny olona ny ninona? Nina? Tsy izany ny soratra. Izy ampiaiky ny olona ny fahotana. Tsy fahotany. Tsy ny fahotanao no ekena, fa ny fahotana. Le péché, pas ton péché. Satria manino le fahotana, le fototra, le zavatra ao anatitsika, le maha-olombelona tsika. Le fahotanao le ianao nangalatra paiso, nangalatra voaloboka sy le nangalam-pihinana henan-kisoa tao, lazainao fa tsisy tsony efa laninao izy rehetra. Ino ny fahotanao iny? Fa le fahotana, le natiora ao anaty. Rehefa miasa fanamasin'Andriamanitra dia tsapany matsimendrika, matsinitsinina, maha-olon-dratsy, maha-olomeloka. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tonga Kristy Jesosy tamin'ny fotoan'andro ny hanolotra ny aino hamonjy ny olon-dratsy, ny olomeloka. Dia tsapanao hoe sasany. Rehefa henonao zay dia nateraka indray ianao. Rehefa teraka indray ianao nomboka hiditra amin'ny vedikafatra tsika dia tsy tapitra hatreo ny fiainana miaraka amin'ny Kristy. Efa zavatra tsara be, efa fandresena be raha voarainao ny fitiavan'i Kristy. Amen. Ampahiresy kely ilay namanao hoe tsy tapitra hatreo ny fiarahana amin'ny Kristy hoe. Ianao tsika maka ny 4 tsy baiboly hoa. Ho avoakako hoe tsy izay manaraka ambony mena eo ny statut filaza statut rafi-panorenana ny Évangile sans frontières dia mba hitanao inona le resaka. 4 mitarika ny olom-bovonjy anana ankohonana ara-panahy. Dia ny tsara ary. Rehefa teraka ny zaza dia efa fandresena be hoe velona sy salama tsara izy. Rahantsika manaiky fa zao raha tsy manana ankohonana hitaiza azy anefa ilay zaza dia tsy ateza fa ho faty tsy ho ela satria tsy misy mpamelona. Raha mpamelona fotsiny tsy ampy
fa mila pitaiza sy pikolokolo ihany koa izy mba ho tonga olombanina any aoriana. Toy izay koa ny ara-panahy efa fandresena lehibe ny fahatongavana amin'ny fahateram-baovao. Saingy raha teraka fotsiny fa tsy manana ankohonana ara-panahy hitaiza azy dia tsy ateza fa hiverina amin'ny fiainany taloha ihany izy. Ny ankohonany ara-panahy izay tsy iza fa ireo olom-baovao mitovy aminy. Mbola ho ianao a? Eto anivon'ny fiangonana no ampahery azy raha reraka izy, anarina azy raha lavo izy, anampy azy raha sahirana izy, na ara-panahy na amin'ny fiainana amin'ny maha-olona. Amen. Ary indrindrindrindra hanitsy azy raha diso izy. Amen. Rehefa voarainy olona fitiavan'i Kristy dia taritiny izy hiditra ao anatin'ny ankohonana ara-panahy mba hahafahany mandray ny fitiavan'ny hafa ary mizara amin'ireo hafa ireo ihany koa ny fitiavana izay niraisiny tamin'i Kristy. Amen. Dia androany an'izay tsika hifampizara ny atao hoe fanahin'ny ankohonana ara-panahy. Inona tsara? Esprit an'ilay ankohonana ara-panahy. Fantatrao ilay izy. Ozy tsika teo nateraka indray ilay olona. Rehefa teraka indray ianao dia tsapanao hoe sakafo ohatr'izao no mety aminao. Ny etape voalohany après aorianany fahateram-baovao dia ny fahafantaranao hoe aiza le mety aminao, aiza le ankohonana mety aminao. Raha petraka amiko ny fanontaniana hoe aminao ve mety ny mifindrafindra fiangonana, dia ozy hoe mety ny mifindrafindra fiangonana amin'ny voalohany. Satria maninona? Mety mbola tsy fantatry le olona ho aiza ny mety aminy. Tamin'ny 1998 zay nijery fitoriana filazantsara nataon'ny Renard Banquet teo Akorondrano. Tamin'izany iny Akorondrano iny tsisy inona tsy ohatran'io hitantsika io feno orinasa sasisa fa misy tany malalaka be mihitsy. Tsy fantatro hoe tamin'iny côté any Ibisy iny angamba na ohatrohatran'izany le izy tamin'izany. Dia malalaka be. Dia nanao fitoriana filazantsara teny Renard Banquet. Dia namory olona teo izy mety teo amin'ny ray hetsy teo eo angamba ny olona izay tonga tamin'izany fotoana izany. Dia nitoriana ilay filazantsara, vita ilay filazantsara dia manangan-tanana izy ny olo tena ho an'i Jesosy. Ok, dia manangana, dia izay manangana rehetra misy olona manatona. Dia misy taratasy kely izay omena. Dia fenoina ilay izy dia ao anatin'ilay taratasy misy listana fiangonana be dia be. Hoe reto avy fiangonana azonao ale, aiza quartier misy anao, ty zany any akaikinao, dia sisa rehetrarehetra. Dia samy mba mikôse zay tiany ao, dia samy mba manandrana any amin'izay mety aminy any izay akaikikaikina azy any zany. Fa ao anatin'ilay zany ianao mahita hoe miaino amin'izay ianao, misokatra sofim-panao hoe mitovy amiko ve reto olona reto. Henoko ve hoe misy fanahy itovizana ity toerana ity. Le izy tsy terena fa henonao mihitsy no hoe mitovy ve le izy. Rehefa miresaka ve reto olona reto dia ataoko amin'ny teny frantsay hoe ça me dit quelque chose. Sa tonga dia tsy kopy mihitsy ina zany resahandreto. Ohatrany tsisy azoko mihitsy tsy tokony ho eo ianao zay. Raha maketo ianao ka efa 3 volana ianao ny teto ka manao ohatr'izao foana ny masonao tena ozy aminao hoe tena tsofoko rano ianao raha ohatra ka hangataka. Tena hivavaka ho anao manokana mihitsy hoe Jesosy atoroy azy ny ankonana mety aminy. Fa tsy niova mihitsy ny masona nandritra ny 3 volana. Fa nizaniza mitarika dia ohatr'izao foana ny masona. Nizaniza mitory tsy miova eo ihany. Fa tsy hitany mihitsy no aiza ny lalana tokony hisy azy. Fa ny ankohonanao ara-panahy dia henonao ao anatin'io toerana io. Misy olona miresaka dia ozy ça te dit quelque chose. Henonao hoe misy fiainana mifanojo aminy ianao. Misy zavatra hifampizarana mifandray aminy ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa niaraka tamin'i Jesosy izay olona tsy fantatra izy roalahy. Nisy roalahy atao hoe tsy tadidiko ny anara fa teny an-dalambe atao hoe Emos izy roalahy zany. Nandeha dia ina ny tantaran'izy roalahy fa ampiresaka eo izy. Nampalahelo rangahy Jesosy dia tonga avy any Jesosy nanatona azy. Ina resaka roalahy? Resaka an' Jesosy. Maninona zany Jesosy zany nefa izy eo. Enteneko anao ino mody faniny iny fa zavatra. Inona maninona zany Jesosy zany?
ianao rery va ozy izy vahiny eto Jerosalema ka tsy malala an Jesosy lehilahy lehibe nanana niraka Andriamanitra nioson'Andriamanitra zany ve mba tantarao mikasika an'izany Jesosy nareo zany ary lasa nandeha izy tela lasa nandeha le olona tantaraina indray nanomboka nanazavazavatra tsy fantatra avy eo manao koa le rangamoto faniny ty nanomboka manazavazavatra dia ozy izy roa lahy rehefa lasa nanjavona Jesosy dia fantatra zareo iny izy tsy nietanetana avy amin'ny fotsika rehefa niresaka tamintsika izy ny ankonana ara-pana mahatonga ny fonao mietanetana mahatonga anao miidentifie ny tenanao hoe eniko amin'reto rahalasy anabavy reto fa miresaka amiko amin'ny alalan'ny reto Jesosy tsy miresaka amiko amin'ny alalan'ny mpanompo ny fotsiny ihany efa tsara be hoe mare zavatra ianao amin'ny alalan'ny mpanompo fa amin'ny alalan'ilay ankonana mihitsy dia maharay zavatra ianao amin'ny alalan'ilay olona mihitsy dia maharay zavatra ianao makasika anao maheno ianao hoe misy zavatra voaraiko amin'ny alalan'ireo reo ny ankonanao ara-pana rehefa identifienao ilay ankonana ara-pana dia ohatr'izao amin'izay ny mouvement ao anatin'ilay toerana izay anompona ny fiangonana misy eto anivon'izao tontolo izao dia zao zavatra lazaiko anao fanoharana anankiroa izay efa misy mahay kanefa sitsika tsindrom-peo androany mba ho mipetraka tsara ny afatra no efa mizarantsika androany eto anivon'izao tontolo izao misy ny atao hoe restaurant fantatrareo hoe misy zany aloha misy ny atao hoe restaurant dia ny restaurant ohatran'izao ny zavatra izay mouvement misy ao anatina restaurant na iza restaurant manerana n'izao tontolo izao dia ohatr'izao daholo ny zavatra misy ao misy tompona restaurant ao misy mpahandro sakafo ao misy mpandroso sakafo ao raha somary lehibebe le restaurant dia misy sécurité sy garde ao mety misy gérant ao misy mpiasa sy mpiara-miasa ao anatin'le restaurant izay mikarakara sy mampiodina an'io restaurant io ok zay dia eo andany etsy ankilako kosa dia misy client ao anatin'io restaurant io client izay tonga ao andany ny volany ihinana zay tiany sakafo zay tiany dia rehefa vita samy manana ny anjara toerany reo olona ao anatin'ny restaurant ireo ny mikarakara ary ny client kosa mandovola misakafo izy dia mandovola izy rehefa avy eo dia lasa izy mivoaka dia tsy fantatra na ho avy izy amin'ny manaraka na tsy ho avy fa tonga izy aloha amin'ny voalohany dia tsy maintsy ataony mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny restaurant zay atamana azy sa tsy izay ilay izy dia ozy ako hoe eto anivon'izao tontolo izao amin'izay dia tsy fanasoketanana fanaratsiana fa fandiniana tsotra ny zava-misy rehetrarehetra dia ny ankamaroany ny structure ny rafitry ny fiangonana zay misy dia mitovitovy amin'ny restaurant daholo etsy andaniny misy ny mpiara-miasa ataontsika zany hoe raha misy tena hoe fiangonan'ny Kristy ny tompon'le izy fa saingy restaurant ny structure an'le izy misy ny cuisinier zany paster izy no mikirakira sakafo ao verset biblika le andrahoana ketrehana asiana kely poivre na fanoharana iny ilay matamana ny olona iny poivre iny raha votsy anany tonga dia mampatory be le izy le mampatory ely le voatavo sy société zany vy nataonao menu ny olona tsy inona menu ato société sy totokena Andriamanitra tsy tamana zany ny client dia ao anatin'le fiangonana ihany koa anisan'ny mpahandro ao mety ataontsika hoe mpanao an'le entrée misy ny mpitendry sy ny mpidera ny mpanao desera misy pâtissier ihany koa miara-mifandrimbony ireo fa ny akamaroam-potoana dia ny zavatra izay ataon'ireo amin'ny maha-restaurant azy dia tsy izay afaly ny tompona restaurant satsay fa izay afaly ny client ary ny tompona restaurant koa mibaiko izay afaly ny client ny ataonareo dia zay amin'izay ny client mandovola aloha amin'izay ny client mandovola amin'izay izy miverina amin'ny manaraka amin'izay izy tamana dia jereo amin'izay structure na eglizy zay misy fa
ny zavatra rehetra izay atao dia atao afana mitazona ny olona. Ny zavatra rehetra ny toriteny izay avoaka dia toriteny ahoana ny tsy hanelingelenana ny olona, ahoana ny ampatonga ny olona tamana. Aza kitikitihana be le anina fa reny tsy mampatamana ny olona reny, vavanareo reny le toriteny le verset ohatran'izao raha vao tonga fetin'ny taranake voka debe tonga dia le toriteny reny 10 minitra 10 minitra farafabetsany ataovy le tsisy mahazo reny fa le mampatory tsara 10 minitra ianao dia efa te atory le tsisy mahazo reny. Ataovy moral toriana eo hoe aza mangalatra zay fotsiny, aza miditra lalina be loatra amin'le hoe aza mangalatra, fa aza mangalatra fotsiny tandreo sao miteniteny volam-panjakana fa ho avy eo dia tsy tonga tsony reny raha vao miresaka volam-panjakana zany nareo aza mangalatra zay fotsiny. Diavana namanao tahaka ny teninao tsy hay hoe ahoana ny fomba itiavana azy fa zay fotsiny nanaovana anazy. Dia zay tamana daholo ny client dia verina indray izy amin'ny fety lehibe manaraka tsisy fanelingelina atao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Dia tafana atsoina ny musicien, atsoina ny mpidera sy ny mpihira, ny zavatra rehetra ataon'ireo dia ahoana ny fomba hitazomana ny olona. Raha vao mamalana esory any anina fa io tsy mahatamana ny olona, mangalany le mpitendry le tena ao tsara reny. Ary io mpitendry io tsisy olana io na dozidozy ary io avany rehefa maha io dia izay zava-dehibe. Zay efa nahita an'izany zavatra izany mihitsy dozidozy somatsara ngary mitendry io ohatran'izao. Fa rehefa mety tsara ny zavatra tendry iny ok zany, ok tsisy miraharaha zany fa vela hoany fotsiny. Raha tena manahirana ataovy asivokolisy ao dia ao izy miafinao mitendry feo amin'ny fotsiny ny eo, tsisy mahita zay ataony eo. Satria le client, le olona cible. Dia le olona rehefa avy mihinan-kanina, inona le hanina, avy nihaino mozika, avy nihirahira, ka morona karaoke ary ho ataoko maika fa izy gratuit dia lasa mandeha. Andeha hijery spectacle ary ho atao maika fa misy gratuit dia lasa manao an'ilay izy. Rehefa avy ny sakafo tsara, mandrotsaka rakitra, iny zany le mandovola eny amin'ny kesy, dia lasa mody rehefa avy eo dia verin'Andria manaraka. Zay structure ny ankamaroan'ny fiangonana. Ho zay hoe tsy fanasoketana fa fijerena ny zava-misy fotsiny dia izay zavatra izay mitranga eto anivon'ity zao tontolo izao ity. Fa Andriamanitra nefa ny zavatra tiany sy ny zavatra izay napetrany teto anivon'ity zao tontolo izao ity dia tsy fanahany izay restaurant izay. Restaurant tsy mbola nahita mihitsy ianao restaurant ary minao fa tsy hanao an'izany ianao rehefa makany amin'ny restaurant. Hoe miditra any ianao dia lany sakafo dia pasaika anasavily tompoko ho any an-dakozia ianao iny zany. Aiza ny aterina ny vilia azafady, na hoe tonga ao ianao dia mba hakavetina pango ve azafady, mba ny amatsy reny ny tena tiako. Tsy manao an'izany ianao. Tsy mahazo manatona ny tompona orinasa ianao dia manontany inona ny azo hifanampiana, inona ny azo hifanampiana. Mahafinaritra na be eto. Tsy manao an'izany ianao. Fa lany ny haninanao dia lasa ianao mandeha dia verina ianao raha tamana. Rehefa tsy tamana ianao dia tady fitoerana hafa indray ahafahanao mihinana. Dia izy Jesosy tsy halan'ny restaurant rehetra eto Jerosalema ianareo mandra-pahatonga farany. Ka feno ka mandeha fotsiny dia lasa. Izay tsy mahatamana lasa. Janona kely ao heritaona roa taona niova le sakafo ahy. Tsy ohatra ny taloha lasa niena ny quantité, lasa ohatra zao le izy niova le cuisinier, za tsy ho tsony dia hifindraria. Aussi simple que ça. Mora kely tonga dia miova, tonga dia samy miala fotsiny, tsisy rapport ninina atao, tsy misy fanazavana. Tsy hoe androany ny farany fa dia ametra-pialana atao amin'ity restaurant ity fa dia tsy ho avy ety etsony fa dia tsofo rano. Tsy mila manao an'izany ianao, tsy tonga fotsiny ianao dia samy vita. Ny fifampitondrana ihany koa ao anatina restaurant, misy mpiara-miasa ao. Dia ilay mpiara-miasa koa samy manao izay tiany atao fotsiny izy rehetrarehetra. Ny mpanasy zavily dia manasy zavily, ny mpandroso sakafo dia mampandroso sakafo, ny cuisinier dia mitondra ny sakafony. Tsisy fanontany aho hoe manahoana ny vadinao any, manahoana ny ohatran'izao, manahoana ny ankizy, inona ny azoko hifanampiana aminao. Tsisy manao an'izany. Asa io fivelomana io atao izay tokony atao. Rehefa misy masosotra dia
lasa ihany koa afaka amin'ny démission tady restaurant hafa vaovao indray hiasana anaovana itadiavana karama sy ny sisa rehetrarehetra rehefa misy tsy metimety rehefa misy tsy mifanaraka amin'ny eritreretana rehefa misy tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana izay efa nisoratana dia lasa mandeha tsotra be ohatran'izay zay ny fifampitondrana hoe niveau ny restaurant dia ohatra ihany koa anatina fiangonana ny zavatra tsy metimety amin'ny anina dia sy tsy manena asa fotsiny mandeha ny zavatra tsy metimety efa mpifosafosa eny leobe atao za tsy anao atsony dia lasa mandeha fa nitokantrano sary napetraka Andriamanitra foana ao anatin'ny baiboly ray manontolo esprit de la Bible nomeko anao manomboka tantarany Adama sy Eva dia misy an'izao fanahy zao mihodina tonga avany Andriamanitra Adama sy Eva ny zanany dia tonga avany Andriamanitra dia mandendeha ao anatin'ny Saedena dia rehefa mandendeha ao anatin'ny Saedena izy dia manontany ny Adama sy Eva tantara mahafinaritra zany fa tantara izay iainantsika ihany koa ndray andro any azonao ve zany rehefa tahotra ny tantara zao tontolo zao dia anao tany vaovao sy lanitra vaovao aozy Andriamanitra le tantara le hoe hideran'Andriamanitra mandrakizay manahirana be mieritreritra an'izany hoe hirahira eo foana na répertoire ny mety tsy hitantsony zay ho iraina amin'ny farany lehibe ny tompo indrandray ny rapitso ela be izy amin'ny 24 heures hira ianao dia rapitso koa mbola 24 heures hira ianao fa kaleo ihany ny farany lazao ny eo akaikinao zao ihany fiainana ty fa tsy zay fiainana mandrakizay fa fiainana mandrakizay ny ten'Andriamanitra dia zao anao tany vaovao sy lanitra vaovao izy dia ho eo amintsika mandrakariva izy ny fiarana amin'Andriamanitra tsy zavatra sarotra be fa le Saedena fahiny ihany no averiny any aoriana dia le fanatrehany fahiny ihany no averiny any aoriana ka rehefa hiala eto amin'ity zao tontolo zao ity isika dia hiatrika le tontolo mandrakizay dia zany ihany koa no ataontsika hiara-monina amintsika indray Andriamanitra hiaraka amintsika izy ao amin'ny Saedena vaovao indray toy zako hoe esprit de la Bible le izy hatramin'ny voalohany dia nisy an'Andriamanitra dia nisy ny zanany i Adama ny anarany anankiray i Eva ny anarany anankiray dia mandendeha ao amin'ny sa izy dia manontanytany andry zareo izy manahoana ianareo inona vaovao ahoana fandehany lamina tsara natao hiasa sy kolokolo ny Saedena andry zareo dia inona ihany koa ny zavatra izay structure izay misy ao anatin'ny baiboly rehefa tapitra ny tantarany Saedena dia niditra tamin'ny tantarany zanak'Israely ndray izy dia ohatran'izay ihany zahay ao anivonareo nareo vahoakako efa tsy zanaka ntsony satria tsy nanana le fanahy ny zanaka tahaka ny Adama ny zanak'Israely rehefa mamaky ny baiboly ianao tsy haiko na boky Matio na boky Lioka rehefa miresaka tetiarana dia mitantara izy ny razambean'i Jesosy dia amin'ny farany izy milaza hoe i Adama ianona ny rainy Adama ary Adama zanak'Andriamanitra satria manino nanana n'ilay fanahy mazanaka izy ny Israel tsy manana ny fanahy mazanaka fa mbola nijanona ho ankohonan'Andriamanitra ihany ry zareo relation ana ankohonana no misy ary rehefa mitady vily ny Israely tady solo restaurant hafa avy Andriamanitra miaraka amin'ny kofafa andeha ho aiza leoleo mijanona fa tsisy an'izany zay fifandraisana atao anatin'ny baiboly rehefa tonga Jesosy Kristy dia avy indray Jesosy miaraka amin'ny mpianany ireo indray ny ankohonana vaovao zay le resako taminao tao anatin'ny vavaka hoe ny ankohonana masina ny sainte famille tsy leo mamasina fa ny sainte famille dia Jesosy Kristy miaraka amin'reto ozy izy Jesosy milaza hoe reto izay mipetraka ka miaina reto ny rahalahyko reto ny anabaviko ary reto no ny reniko reo lay ankohonany Kristy indray izy tsy miteny hoe renikilina reny karakaraintsika reny fa masoantsika reny mampandroso ny aktivité reny tsia reto ny ankohonako reto no rahalahiko reto ny anabaviko ary reto no reniko zay daholo structure maty Jesosy dia tonga amin'ny mpianatra mialohan'ny ialany teto amin'izao tontolo zao dia zao ny hafany mpianatra ianareo raha fankatỳ aiza koa nisy an'izany resaka izany eo anivon'ny restaurant cuisinier tory fitiavana amin'ny client tena tsy averina tsy malama
voaka avy an'ilay cuisinier dia tia be hony aiza nisy azy zany torin'ny olona amin'izany ianao hoe tena tady anao zavatra fa afy tia reto olona reto amin'ny restaurant ary tsisy raharaha ilamina ao raha ny cuisinier ihany koa nitory fitiavana amin'ny serveur sy serveuse tsisy nininona mandeha amin'izay loany tonga avy any ilay mpampiasa dia tiako be daholinareo rehetrarehetra sy ara-iasitsika ie se mikarakara ny ato dia se ato tiako be anao kalankely aloha atoroy avy zao mbola tsy nahita restaurant ohatra zany tena atao reportage mihitsy hoe restaurant hafa arasa amin'izay hafa fakatizy menaka avy zay client tonga eo mandroso toboka mandroso fedanany mandroso raisy ny toerany alleloia inany ianao tsy mahataman'olona zany satria tsy restaurant tsotra izay ny restaurant fa restaurant samy manao zay ataony rehefa tonga ao dia zao ny fomba fitenin'ny olona ao anatina fivavahana restaurant hitadiny tompo no aninona ho aleko rehefa ny olona manana an'izay refrain zay fomba fiteny zay dia esprit restaurant zay ny ao anatiny dia androany mety matetika nareo mieritreritra izy sao dia mazary ny tiany pastera teninina amin'izany dia androany tena anaiky mihitsy ianao mihitsy ny tiako teninina amin'izany ianao mihitsy azonao le izy raha voatra izay fomba fisainanao hitadin'ny tompony alehako any dia mbola nivoa ianao zany mety nateraka indray ianao mety nandray ny fitiavan'ny Kristy ianao fa esprit restaurant zay zavatra izay tsy tafiditra ao anatinao ny fanahy izay laza hoe mpianatra ianareo raha fankatia ary zao izy izy ny didiko dia ny fankatiavanareo eny aoka tahaka ny tiavako anareo ny fankatiavanareo kosa zay no esprit anahankohonana ary zay no fiangonana izay naharavitra Jesosy ozy Jesosy nilaza eto amboniny vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako ary vavadin'ny fiainany tsy hitatsy maresy ny fiangonako eo amen eo amboniny vato lampy ny atao hoe vato lampy dia tsy Petera akory amin'ny teny frantsay ny atao hoe Petera dia Pierre dia nyraisin'ny eglizy lehibe anankiray izay hoe Pierre hono nanorenana ny eglizin'ny Kristy dia zay natonga azy natao papa io dimbin'ny Pierre zay manaraka rehetrarehetra Jesosy tsy manorina ny fiangonana izay zava-panahy eo ambonina zavatra ranofo dia tsy iza fa Petera tsy possible zany fa ny atao hoe vato lampy izay nanorenana azy dia zao ny ambaran'ny Romanina 7:7 indro mametraka vato lampy masolafaka sy vato matafitohiny aoziony ary zay mino azy dia mino fa azonao hoe tsy mino Pierre le resaka dia tsy homenatra Romain 9:33 mametraka vato matafitohina sy vato lampy masolafaka iza le vato nanorenana amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ary iza ihany koa le vato nanorenana amin'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra zao tenin'Andriamanitra hoe tsy to tsy tadidiko tsony zanareo mitady misy resaka vato zay mikasika ny tenin'Andriamanitra dia zay ny nanorenan'Andriamanitra ny fiangonana dia io fiangonana eo amin'izay manana structure manana rafitra tahaka ny ankohonana teo anatin'ny ankohonana dia misy ny ray aman-dreny misy any dada ao misy any neny ao misy ny zanaka ao ary samy manana ny plasiny ireo rehetrarehetra ireo ny alalàna ny ankohonana ara-panahy dia ny ankohonantsika rehetrarehetra ireo samy manana ny sakafo izay fihinantsika isika ao anatin'ny tokantranao misy an'le sakafo izay mahazatra ny vavantsika mahazatra ny vavantsika dia sakafo maraina somary mitovitovy moa le izy zany indraindray somary mitovitovy amaraina efa misy formule iny atody vandro totokena ina koa ina perina patsa frity fomban-drazana malagasy zany nareo fa mezoezy eo maraina sy ny hariva ny atoandro samy manany azy amin'izay fa ny maraina sy ny hariva mitovitovy matetika ny sakafo dia iny samy manana n'le régime hitovizany tsiraray avy dia ao anatin'ilay tontolo na ankonana ara-panahy ihany koa misy an'izay
misy sakafo itovizana, sakafo samy mety amin'ny tsirairay avy, ary sakafo izay mahabotrabotra ozy izy filazantsika azy tsy tena botrabotra koa nefa malagasy fa fintsifintsy kely zay izy, mozamozatra kely zay, mataty fiainana zay izy. Ary fijeriko azy reny mampataty fiainana fa le sakafom-bazaha ohatrany tsy mampalemilemy fa tsy dia mahovoka loatra amin'ireny. Dia iny zany ilay sakafo izay mihodina ao anatin'ilay ankohonana, miaraka mihinana an'iny ilay ankohonana, miaraka mikarakara an'io ilay ankohonana. Tatsy amin'ny restaurant tsisy fiarahana zany mihitsy. Fa raha amin'ny 12 ianao sakafo tsy mila tonga amin'ny 1 iana aiza le ovo voasako tsisy an'izany amin'ny restaurant. Commande ianao dia hoe steak frite dia hoe aiza an'io voasako lo mandrapa tsisy an'izany. Ohatran'ny elabe fa taty anaovako azy ao andasiko tsisy an'izany. Fa ao anatin'ny ankohonana dia miara-misala ny tsirairay avy, ary tsika dia efa mifampiresaka fa tsy misy olona patron zany, tsisy client ao anatin'ny ankohonana. Ka hoe zanaka ny client tsisy an'izany. Surtout ankohonana afrikanina dia ianao iseho azo client mahazo daka tsy tamaso amin'izany. Hoe iandro dia hihinana fotsiny, atsika afrikanina mantavava zay tsy fity teny avoaka zay. Mahazo avy amin'ny dada sininy eo iandro vonona fotsiny dia miandry antsona tongava mihinan-kanina. Ary tsika dia mahalala tsara fa rehefa ny ankizy no atao ohatr'izay. Ezaka mietsika dia tongava hihinan-kanina ho hitanao no avin'io any aoriana. Fa olona irresponsable io. Olona irresponsable sady manararoatra zany tsika mifampitaiza amin'ny fitondrana ny zaza, omeo andraikitra ny zanakao amenina. Fa rehefa tsy omenao andraikitra io, rehefa sainao manao zay sitrapony io, rehefa tsy asianao fifehezana io, fa sady mihinan-kanina ny mbola milalao ihany telefona na sivilalanana zany, tonga dia alainy io tsy mahazo mikitika an'ity. Neny ny vazaha tambatambazana manjary misy impact amin'ny psychomotrice maninona maninona. Zany ny fomba fitezan'ny vazaha. Dia rehefa lehibe rehefa aveo tsy mahazo zay ilainy, mila vola izy tsy mahazo zay ilainy, lasa izy mangalatra, lasa izy manao an'izao karazan-javatra rehetrarehetra ho azon'izay ilainy. Inona ny olana ny fitezana ny olana? Nomenao zay tedaviny foana izy. Menao zay iriny foana izy, tsy asianao fetrany izy. Fa ny ankizy, ny zanaka ao an-tokantrano dia efa zarina sady amin'ny fandraisana andraikitra, amin'ny responsabilité, ary ny tanjom-pisiany ny ankohonana dia ahatsara ny tokantrano ray manontolo. Inona tsara ny tanjom-pisiany ankohonana? Tsy atsara ny tatsy amin'ilay restaurant tsika zay ampatamana ny client. Misy vahiny ao tanàna tambatambazo izy ireo mba ho tamana. Fa ao anaty tokantrano tsisy an'izany mihitsy hoe fampiresaka ray aman-dreny no ankinakiny tokana atao mba hatamana an'ilay zaza. Ina fitentsika ho azy an'izay izy tamana. Tsisy eritreritra anao an'izany mihitsy hoe ahoana ny hatamana anao, tsisy raharaha izaniza zany. Fa eo ianao ary tsy maintsy eo ianao. Na tamana ianao na tsy tamana, eo ianao aloha. Rehefa tsy tamana, rehefa elaela tsy tamana, ny sasany zara misy maka nambady nambady. Rehefa ela tsy tamana izy manao an'izay. Mandrapatonga an'izay fotoana izay, eo aloha ianao. Dia ohatran'izay ihany koa ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Anisan'ny erreur goavana indrindra, ao anatina structure tsy mety, dia le séparé amin'izay, clergé filazan'ny zareo anazy amin'ny fiangonana katolika. Le clergé, membre du clergé zany, dia le mpiara-miasa rehetrarehetra, misy mopera ao, misy tsy fantatro masera ao, misy mpizara kominio ao, misy mpihira ao, misy chorale ao sy ny sisa, reny atao hoe clergé. Dia misy le olona tsotra, le tonga fotsiny dia mametraka vola dia mody rehefa avy eo. Fa eo anivon'ny ankohonan'Andriamanitra dia tsy misy ny clergé, ary tsy misy ilay olona mametraka vola fotsiny dia samiala. Fa ny tsirairay avy dia tompon'andraikitra. Inona tsara? Tompon'andraikitra. Ary ianao dia tezaina mba ho tompon'andraikitra eto anivon'ity ankohonana ity. Tsy midika zany hoe ilahatra ho diakona sy mpidera sy sisa rehetrarehetra. Tsisy olona tsony eo aloha fa izy rehetrarehetra. Lasa mpiara-miasa daholo.
na hoe lasitsika amorona ndraikitra ho an'ny tsiray inona ndray reny anaovana ny any efa lany daholo ny andraikitra hoana ndray re alors nga ianao atao responsable famafana tranokala zay tena tena zay zao hitako tena mbola tsy nisy naka mihitsy zay toeran'izay a fa rehefa nataoko fandiniana tena important be zay asa zay ianao a tonga dia tsy avelanao izy tavela zany reny misy totozy koa ndraindray dia reny tena tao dia aza avela izy fiantrany zany reny dia amoronana ndraiky tsy zay le responsabilité fa ny tsiraray avy tena mahatsiaro mihitsy hoe ozy izy lay teny efa fampizarantsika hoe ikaina tsy natsiaro tena ho responsable any abela rahalany sasy ianao mety za moa zany manana ny andraikitry fa ianao mety tsy mahatsapa hoe inona manokana le anao fa ny andraikitrao dia eo raha lasenabavy eo akaikinao io ny fitondrana ambavaka an'io ny fifampaherezana amin'io zay mampatonga atsika zarina raha mandany vola isika sy mandany fafana isika inakany tsy le inakanina ngeny tena tanjony raindray tena tsaroko mihitsy hoe mitadibiloka le zavatra lasa tena any amin'le roviana ndray ary nihinana cochon de lait ohatra ny ela tsy mihinana iny le godrogodro iny tena matsiro tsy zegny iny anton'le izy fafahatsika ho responsable n'lay rahalahtsika afahatsika hitondra ny aporo ny anjara brikinao ho fanatsarana n'lay ankohonanao arapana ozy ary rehefa miresaka hoe hatramin'ny ankizy kely indrindra ao anatiny io ankohonana io ny zaza voateraka nge mandray anjara be deaibe reraka avy any ivelany any dada ny ady mafy ny asa mafy ao le zazakely enim-bolana voatrotrony tonga dia mahazo tsikitsiky raha toy avany fa hoay verina mihitsy ny hery rehetra mbola vonina ndray ara-pitsika raha tsy nisy an'iny mety manao zay ataony reny-mpianakaviana mikarakara mamoaka le sakafo matsiro sy sisa rehetra fa le zazakely nitondra n'lay anjara brikiny azonao le izy nitondra n'lay anjara briky keliny dia mandeha nisy olona nanome arivo ariary raha tsy diso ohatra ny tsisy dika zany tsy averatra arivo tsy ho avita ririna akory zany fa nanatona le olona dia faly mihitsy hoay tena nanana fahasahiny izy nitondra ny anjarany tao anatin'le izy matsiaro ny teny Jesosy hoe raha misy manome rano mangatsika anareo tsy ho tadidy foana zany asany zany satria le olona manome rano mangatsika matsiaro teny izy hitondra ny anjara briko koa ay ny azoko atao mitondra rano mangatsika mitondra ny anjara briko koa hiteny fampaherezana zay ny anjara briko misy olona marary atsy andeha mba hamangy tsy manambola na ny ariary ary na ny ataoko friary tsisy fa manam-potoana dia ampiasaiko ny tongotra andehanako hamangy azy dia hampaherezako azy mbola tsy ho fampiresaka tamin'ny akory ana indray mandeha ary fa mba hiteny kely fotsiny zay fotsiny le aporo ohatr'izay dia mampatonga anao matsapa ny tenanao fa membre an'io ankonana io ianao ary mitady ositsika ny momba ny tena rehetrarehetra ny momba n'lay ankohonana rehetra dia mitady izay asoa ny ankohonana ray manontolo isika momba ny tenany Kristy ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny momba ny tena nge tsisy mitady izay asoa ny tenany ny tongotra nge ny antony andehanany tsy hoe ampatonga azy ahita sakafo eky na mahita sakafo ary ny tongotra ataony ahoana moa ny ampiditra sakafo any anatiny any tsy possible fa tsy maintsy miditra mivava aloha dia miasa ny lela dia miasa ny nify dia miasa ny tova rehetrarehetra fandevona-kanina dia miditra ny anatin'ny zavatra maro isan-karazany any dia tsy maintsy misy séparation anatin'ny vatanao misy ny fatikanina izay tsy maintsy mandeha any amin'ny tsinay dia misy le mivadika rà kosa iny zay vao tonga mivatana rehetrarehetra zay le hoe asoa ny momba ny tena rehetra tsy misy mahasoa ho an'ny tenany ray ary fa ny client raha lasenabavy antony andehana restaurant dia ny aninona mba ho voky asoa ny tenany rehefa voky izy rehefa afa-po izy lasa izy mandeha vita ndray iny aloha amin'ny manaraka indray ho hita eo rehefa ho avy ao izy tsy ampandeha ny businessinao zany ny alehany ao tsy possible zany io na ny havana ary hoe tontoanay ohatra manao lasopy dia andeha hinana any nandramako le izy indray mandeha olo le pastera rezay ohatra randolana
modelako baly iny amin'ny manaraka nga tsy andalo mbola fa lao manaraka le manaraka tsy ho avy-tsony mandra-piavin'ny tompo zay ny client zay ny client fa rehefa ao anatin'ny ankohonana ianao dia tsy mitady ianao zay ampandroso ny tenanao zay afaly ny tenako fa zay afaly ny ankohonan'Andriamanitra amen rehefa zay fotsika rehefa zay saitsika dia zay ianao ny niveau 2 raha mbola le niveau 1 ianao misy tsy metimety ana raha vavatra somary maimainay trankamokamo tatoato trankamokamo tatoato fa ny anona ohatra manahirany ny anona ohatra tsy dia tikotiko loatra dia ohatran'izao dia misy karazana olona indray voalohany mafana izy mafinaritra azy le izy rehefa ao mpivombony ao averiko eto le resaka ianao mihitsy ny tifiriko ao anatin'izany rehefa ao mpivombony ao manomboka leoleo izy an'le sakafo dia lasa mihinankinana ny mbadimbadika any pipina kely firy amintsika mandanga zay tsy nanao an'izany tambola kely makany antranon'olona any dia ohatra mahafinaritra be foana ny any amin'olona ohatra ny comparenao na dia ohatra mahatamana zany ohatra ny hoe atsy an-dada sy neny mihinana fa rehefa makany amin'le olona ohatra matsiro kokoa ohatra samy voatabia zao no hoanina fa hoana ary voatabia andrareo ohatra mahafinaritra kokoa mihinana anazy miaraka eo ianao mamanianina ohatra ny tsaratsara fanahy kokoa ny anaiky zity mbelona titry anaovana anazy dia mamanianina tsy nalatsaka o kare tsy manino eo ianao vahiny client ihany koa ianao anatin'le izy tsy ampiseho anao ny d'origine mihitsiny ilona ny andatsahanana io fa atony misy tanana sa tsy isy tanana tsy ampiseho anao azany mihitsy izy ary zanany ao an-trano dia mahafantatra tsara hoe nareo ny ataony aza fa zay nge raha manao an'izao nareo sendra mitra ao dia mba ohatran'izao ianao kosa ve izy vahiny hiditra ao an-tranonao dia loka tsy zarizaro no arosonao azy eo tsy maintsy mba miezaka ianao hoe ahoana ny tena fahaizako fa rehefa le ao an-tokantrano reo tsy isy mialy zany reo ninina roso lao ialao jereny eo andeha ho aiza dia lasa misy zavatra ohatrany amin'ny Korinthiana faharoa toko faha 1:10 misy tantara ohatran'izao osy Paoly miresaka hoe fahasaro-piaro araka ny Kristy ozy izy fahasarotako fiaro anareo satria nareo efa natokako virjina madio ho an'ny Kristy ho an'ny lehilahy anankiray dia tsisa fa Kristy rehefa vakianao 2 Cor 11 ray manontolo dia inona ny tantara ao tantara satria manomboka mihinana zavatra hafa reto raha lasiana bavy Korintiana reto manomboka tsy dia araka Paoly tsona loatra tsony le izy ny epistile efa makaleo be le apasipasy inandreo ny soratany sirangafa ny teneniny tamin'ny farany ihany io foana ve dia nitady manomboka misy mpampianatra hafa manomboka misy fampisehoana fierté ihany koa ao anatin'le tantara le hitanao le misy le hoe jiosy va izy za koa jiosy ana ve izy za koa ohatran'izao fa ny antony izy tena fahatsapany Paoly hoe reto ankohonako reto manomboka mitady fanampiny avy any ivelany manomboka mitady hinana zavatra avy any ivelany manomboka mitaditady zavatra dia rehefa mitaditady zavatra dia zavatra rehetra nge tsy maintsy endrika tsara foana ny présentation voalohany endrika tsara foana zavatra hitanao voalohany tsisy olona mihitsy ka voanao demande d'entretien CV dia tonga dia ho avy avy any dia za moa zany re olona za moa zany monsieur le patron za dia kamla ka raha avaly fidiranareo za amin'ny sivy zay vo afaka faly anao tsara tsy faly anao tsara fa zay azay tsisy anao an'izany any anaty CV fa rehefa mametraka CV anao sy lettre de motivation dia tsy maintsy manoratra za tena farak'izay mazoto ary hitondra soa ny orinasanao ny atongavako eto lainga be zany tady karama ny ale ao tsisy olona zany tsy marina zany tady karama daholo matoa hiasa fa tsy hitady zay asoa ny orinasa zany fa rehefa anao CV sy lettre de motivation tsy maintsy ny tsara indrindra tsisy olona andeha anatona tompona orinasa miaraka amin'ny pijama fa tsy maintsy ny akanjo tsara indrindra no avoakanao miaraka amin'ny kiraro mangirany tsara ampisehonao fa ianao dia makarakara teny nefa ny trano fatorianao amin'io misy bakiraro ny ndofandrina nisy bisiko efa tamin'ny 3 volana latsaka atao ambadika atao tsisy nahita
fa ao le izy tompo rery ny malala hoe mbola ao izy mbola ao tsy mahavatena kory ianao nefa soratra amin'ny CV anao méticuleux jerena tamin'ny dictionnaire mihitsy ho fanoratana azy misy accent aigu eo amin'le e dia ohatra zay daholo zavatra rehetra rehefa manomboka miditra ao anaty toerana ray ianao dia rehefa manomboka leoleony ianao l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la prairie ohatrany tsara kokoa le ahatra bozaka mitovy ihany io fa rehefa leoleony ianao dia le bozaka azy ohatrany eny le izy samy maitso a fa hitanao le maitso hitanao mavana le izy lasa namoronana fomba fiteny mihitsy ny ankohonana raha lasina bavy ny ankohonana rehefa misy zavatra ny tena alalana ny ankohonana dia tsy tahaka ilay restaurant teo hoe misy zavatra tsy mety ato dia andeha hisy folo restaurant fa ny ankohonana rehefa misy zavatra tsy mety a dia mifampiresaka ao anatin'le izy ary araka le teny teo mitady izay ahatsara an'ilay ray manontolo misy zavatra tsy mety ato dia avy ny zanaka amin'ny teny dadasineny nareo kosa masika loatra za ilo tsy nanao ninina kory tamin'ilay izy fa dia nataonareo le izy dia naray aman-dreny ihany koa ty tsy dia misy loatra ty amin'ny malagasy fa ny aty tonga dia didijadona be fotsiny miaingy faly ianao tsara tsy faly ianao nganao manatsafidy dia ne hoa izy ho any bebe sy dadabe ho hitanareo zany kapoka zay nanaovany anay zany ampitahorina fotsiny le zaza amin'io fa ny ankohonana rehefa misy zavatra tsy mety dia ifampiresana dia ny ray aman-dreny mihetry amenna ny mpitondra ny fiangonana no ray aman-dreny dia mihetry dia miaina hoe inona ary le tsy mety inona lay zavatra tsy mety ahoana ny fomba ifampitantanana ahoana ny fomba ifandaminana dia alaminy ny zavatra iny makaleo be le mozika eny ary inona ny tianareo ahoana ny fomba anaovana an'le izy dia tsy tonga dia voadaka tsotonareo makaleo fa mialinareo dia misy ratrapo dia misy alahelo dia mifindra foana isaky mihetsika tsy izany ny ankohonan'Andriamanitra fa raha reko fa rahalako mariny reto rahalampitendry reto dia miresaka amin'ny amin'ny fotsotra zay ny fifampitondrana misy ohatran'izao rahalahy zay hira nyainga rehetra avadika ry zalahy rege daholo efa miketrona ny olona fa tsy kopy mihitsy izy hoe tsy misy tsy mety enge zany zavatra zany ohatrany nokiray foana le mandeha le hira dia ohatrany tsy ao mihitsy fananao fa vadika any foana vadika indray mandeha ny hira mihetsika indray ohatrany koasakoasa be zany to dia raha amin'ny restaurant tonga dia hoe soloy raha eo anivon'ny fanompoana tsy ifampiresana inona zavatra tsy mety naona ny fomba mety azy raha eo anivon'ny fanompoana raha vao mbola any anatin'ny esprit anao no hoe raha vao tsy metimety amiko dia ndeha ho aria any an-dafy misy ny atao hoe SDF aty amintsika 40 ny anarany fa ry zareo somary luxe moa zany dia SDF ny anarany sans domicile fixe ndika le SDF dia ndika le sans domicile fixe zany ndraindray izy any amin'ny métro nipetraka ndraindray izy any ambany tunnel ndraindray izy any amoron-drano tsisy fixe fa voadaka ary izy dia findra ary vo isaka ary izy dia findra ary mangatsika ary dia lasa indray izy ary akaiky mafanafana ary raha vo ny olona no miova foana isaka misy zavatra tsy metimety aminy tsy afaka mifampiresaka tsy afaka mifanitsy tsy afaka mifananatra tsy afaka mifampahery tsy afaka mifanome fitiavana fa raha vao misy zavatra tsy mety tsy anao tsony raha ohatra tsy mety aminareo le anina dia aleo aloha za tsy anao zany za misy le fomba fiteninareo zany raha za manelingela le fiangonana dia aleo aloha zany anina mihitsy no fa tsy zany ny ankohonan'Andriamanitra fa ny ankohonan'Andriamanitra dia mifampiaina ary natao ary hoe hijanona aloha dia hijanona amin'ny fanetretena fa tsy miaraka amin'ny ratrapo be mavesatra be dia fosafosaiko any ambadika le agnina ajanony zareo ilay resaka koasa sy le regety eo zany le izy zany hoe tsy mahazo raisina mihitsy le olona hoe no zarazaraina samihafa fanomezam-pahasoavana dia tsy azo ekena mihitsy hoe fanompezam-pahasoavana anay a rege
rehefa eo le ankonana dia misy fifampiainona, misy fifampitaizana, misy fietrena manaiky. Mifampiaino fa manaiky. Misy olona nataon'Andriamanitra ho mpitarika eo. Misy olona nataon'Andriamanitra ho mpitondra eo. Raha ozongozonina ny autorité parentale dia hiteny le zoko hoe ohatrany tsy alehany dadantsika mamolava foana visaka mihetsika alors raisiko ny anjara toerany. Tsy possible hisy an'izany ao anatin'ny tokantrano. Fa raha tokantrano mifonctionne tsara dia tsy maintsy mijoro dia mifampiresaka. Ary raha mifonctionne tsara fa salama tsara le ankohonana dia miaino le raim-pianakaviana dia mitady izay ahatsara n'io ankohonana io. Matombo mamolava izy dia mitady izay sitrapony sy mafaly azy fotsiny izy izany izay. Efa potika le ankohonana, efa tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony. Ny ankohonan'i Kristy tsy mba tahaka izany. Ary faly amilaza aminao androany fa izay dimy rahalahy dia tsisy mamolava na ny ray ary. Tsy hitanay amin'izany ianao. Fa raha hitanay misotro ianao dia jus ny hitanao. Soda, coca, jus naturel, izay ny hitanao. Ny fraîche ary mety efa miafina be izay voatazanao. Iny fa nisy ny sotro fraîche ray. Tsy mamamo. Fa tsy mitady izay izy hanafotoana na izy na izy. Fa mitady izay izy hafaliny rehetra. Tsy hafahanao miverina. Tsy izany ny esprit miady eto. Inona reny hahatonga ny anina hiveriny. Raha izay hahatonga anao hiverina ny atao dia ilay orakoraka tsy hakijanony reny foana. Izay mahafaly, tsy asiana sujet mampatezitra sy mampalahelo izany. Vao misy, vao sivana tsara mihitsy ny anontaniana tsara ny toritenin'ny rahalahy. Inona ny toriteninao milady aloha? Esory izay parti izay. Tsy fanarahana izay. Fa ny toriteny miainga rehetrarehetra dia izay asoa ny rehetra. Izay mampatonga antsika rehefa miresaka fitafiana dia izay hampandroso ny hafa. Izay hampandroso ny hafa fa tsy hoe izay kory no lalàna fiangonana. Na hoe izay no tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Averiko eto ilay izy fitafiantsika izany inge. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny hanina tsy mampaninona antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fitafiana inge mitovy amin'izany ihany. Sasa ianao inge hitan'Andriamanitra miboridana isan'andro ao an-trano fa nga izy tena hoe offusqué izay fomba filaza azy amin'ny teny frantsay. Tena tohana ny fony, tena miboridana ihany. Akipy maso aloha. Mandra-pandrony fa eo izy miaraka amintsika eo 24 7 jours sur 7. Efa nitantaraiko anareo tamin'izaho vao converti manao costard amin'ny 4 maraina hivavaka amin'ny tompo. Mandoalika ao amin'ny balcon izay manana étage izay fivavahana. Dia ohatrany nietrehitra azy any tsisy nampianatra an'izany fa ohatrany tonga saina za ve vavaka dia sorta kely ny anao. Miaraka ilay sous-vêtement avy natory. Tena ohatrany tsy mendrika. Nalaiko ilay costard dia nanaovako amin'ny 4 maraina patonga ny amin'ny 7. Ohatrany tonga saina antsika ny elan'ela ohatrany tsy normal. Ny olona matory ianao manao costard. Tena ohatrany tsy milamina ty. Lo ihany le talova comprendre eo Andriamanitra. Raha mitafy tsara isika dia mampandroso fiangonana ny tanjony. Amen. Raha izay hampandroso anao sy izay tianao ny atao dia izay akanjo tianao ny anaovanao. Na ohatry ny ahoana na ohatry ny ahoana. Ny fanomezana izay ataontsika dia tsy fahazarana na fombafomba hoe izay ny ataony hafa dia izay ihany koa. Fa ahafahantsika manana le esprit mandray anjara sy manome anaty. Nao hoe manana izany esprit izany? Anao ve ty? Sandro paster io? Nisy dimy rahalahy io? Izay tsy colonel. Dia ninarako tsy makelina. Olon-tsotra ihany izahay ry rahalahy. Tsy anay ty, tsy anay irery moa izany ny tena mariny. Anay ty fa tsy anay irery. Fa anao ihany koa ty. Tokantranonao ty. Dia avy izay hatsara azy. Rehefa hitanao misy tsy mety dia aza fosaina ilay tsy mety. Fa resao hoe inona ilay tsy mety. Rehefa hitanao fa misy tsara ihany koa mba teneny hoe tsara ilay ohatr'izao. Tena faly izay tamin'ilay organisation ohatr'izao. Tena nafinaritra anay ilay zavatra ohatran'ity. Ilay olona ohatran'izao koa mety aminay. Ianona somary ohatran'izao. Dia rehefa misy ny fifandraisana tahak'izay
dia miaraka mandroso miatsara le tokantrano dia samy miatamana ny tsiraray avy dia samy mahazo fahafinaretana dia samy mahazo fifaliana dia samy mahatsiaro hoe tsy SDF intsony fa tena manana ny tokantrano tena mandeha renao amin'ny toerana anankiray dia herinao hafa ihany ny tarika le any mety amiko ka mahafinaritra le côté ohatran'izao fa ny ao tokantrano ohatran'izao ihany koa mety amiko le ohatran'izao mahafinaritra le ohatran'izao dia zay ny atao hoe esprit fanahy ny ankohonana ara-panahy tsy mitady fotsiny zay ampandrosony tena ka rehefa tsy metimety amiko rehefa misy zavatra nalamina tsy mety amiko rehefa najanona tamin'ny andraikitro dia izany tena misy fampitondrana mihitsy ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ianareo ray aza manao zay mampalahelo zanakareo ianareo ray aza manao zay mampalahelo zanakareo izahay mpitarika dia natsona tsy ampalahelo ny zanakay tsy ampalahelo ny rahalasy anabavinay ary ianareo zanaka manekeny rainareo ao amin'ny tompo fa tsara zany raha vao tsisy izay toerana sy équilibre izay indray mantsy ny liberté indraindray samy mitady anao zay tiana anao samy natsony ny tompo samy voaositra samy olom-boaositra tsy nareo ihany ve moa nitory an'izany e hoe mitovy fanahy ao anaty tsika e mitovy fanahy fa ny position nataon'Andriamanitra samy hafa mitovy fanahy ny raha izay mifonctionne ao amin'ny maso sy ao amin'ny tanana fa ny position samy hafa ny tanana tsy mahazo miteny amin'ny maso hoe tsy misy ilako anao ary maso tsy mahazo miteny amin'ny tanana hoe tsy mba ilaina ianareo fa samy mifanaja ireo mifanaja asa ireo ary mifanaja toerana ireo tena ilainay ianareo tena ilainay ianareo maso fa raha tsy misy ianareo mavita inona moa izahay tanany kino ny tio raisiny eo ka inona ny tio atao eo iselitselika ery sy etsy fotsiny tsy avokatra na inona na inona satria jambo ary ny tongotra ihany koa tahak'izay na misy ary moa ny tanana matanjaka be fa ilay tongotra tsy afa manao na inona na inona limité ny zavatra azo atao fa reo rehetrarehetra ireo miara-miasa miara-mifanaja toerana miara-mifampireconnaître miara-mihetry miara-manome voninahitra ny hafa miara-miasa ireo am-pifaliana dia tsisy vesatra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra menina izay ny tena zava-dehibe tsisy vesatra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsy mavesatra aminao ny miaraka amiko amenina satria maninona afaka misokatra ianao miresaka amiko ary tsy mavesatra amiko no miaraka aminao tsy isak'izay iresaka aminao anareo fomba iresako amin'io ndray izy raha vo teny anaty maty nana rahalahy sy ohatra mba mahay miresaka amin'olona kokoa tsy mety zany tsy mety zany fa tsika natao hifampitaiza hifampitondra hifampitatana hifanasoa tsika le taolamaina izay nasain'Andriamanitra anaovana faminaniana maminany oziziny amin'ny hitambarany taolamaina maminany nofo maminany ozatra fa rehefa maminany an'izay ianao vao afaka maminany fofinaina avy amin'ny rivotra avy amin'ny toerana anankiefatra tsy misy firehetany fanamasina zao fanandro farany izao ny andrasantsika an'ilay atao hoe Great Awakening fifoazana lehibe efa nisy izy io tany amin'ny taona 1900 ny faharoa tany amin'ny taona 1970 ny fahatelo ny andrasantsika io rehefa tonga ny fifoazana io Great Awakening io misy tantara amin'ny joela toko fahatelo ao dia ny faefatra amin'ny andro farany andro tsako ho fanahiko izy Jehova ilay tantarany Ezekela fa 7:30 teo tsy tonga le asa raha tsy mitambatra aloha le taolamaina tsy individuel ny fanamasina fa nasain'ny fanamasina nampivoriana aloha 20 ampivoriana daholo ampivoriana daholo eninjato tsy omby 500 olona nge ozy izy Paolo ny nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty tsy omby 500 olona fa maninona tsy narotsaka tamin'olona 500 ny fanamasina fa maninona no nirotsaka tamin'ny 20 satria ireo 20 reo no nanaiky hifanatona ireo no nanaiky hifampitatana
reo nanakiaraka ivavaka asan'ny apôstôly toko voalohany any amin'ny andin'ny faraparany any miaraka ireo rehetrarehetra ireo tamin'ny efitra amboly tamin'ny efitra ambony ary sahabo 20 izy ary rehefa tonga ny vanim-potoana amin'ny pentekosta dia nirotsaka amin'ny fanamasina dia nisy lelany tarehina avy teo ambony lohany izy ireo ary feno rivotra ny trano izay nisy azy ary niasa amin'ny fanamasina nietsika ilay fifoazana izay niraintsika teo tianao fanahy hiasa mila mitady izay asoa ny fiangonana ianao mila mitady izay ampandroso ny hafa ianao fa tsy izay ampandroso ny tenanao fa raha mbola izay ampandroso ny tenanao dia anisan'ilay olona 700 ianao spectateur fotsiny nahita angery zareo gaga izy nahita hoe otray iry ianina ary ao antsika tsy mba naheno an'izany ao antsika tsy mba nahatsapa fa manino ireo no isehon'ny zavatra oatra zao fa manino ireo lasa falifaly fa manino ireo misy firehetana fa manino tsika 700 to taraiky nareo sanatria nareo tsy te hiaraka antony fa tsy te hiaraka nareo fa reto 20 reto ny ray fo ny ray fanahy hiaraka dia ny asa fanamasina takizay ihany koa tsika rahalasianabavy tsy maintsy iray isika tsy maintsy tena iray isika satria ao amin'ny tena iray no ny san'Andriamanitra fanany amen inao fanahy ray zavatra ianao androany dia misy fanontaniana ao anatin'izay afaka manangan-tanana petra amin'ny fanontaniana fa tsisy anakitranao eto tsisy atsangana ivavaka ary ay misy ry raha mahay miteny mafy dia eo ihany raha tsy mahay miteny mafy dia mandroso ny tenan'i Kristy ny corps du Christ ny corps du Christ zarazarainy le izy zarazarainy le izy dia isika mety hoe ity fotsiny ity akikely ity dia eo akikely io ny signe tsiraray avy amintsika io ny signe tsiraray avy amintsika misy ity lohana ho ity fotsiny misy ity fotsiny misy ity fa miaraka ireo mitambatra ireo dia ohatran'izay ihany koa ny filazantsara nge samy toriny za zao manana ny fanahy Kristy ary mitory ny fanahy ny filazantsara fa misy olona tena nateraka indray fa tsy natao hiaraka amiko tsy voatery hiaraka amiko izy dia misy takisa ihany koa any indray anekafany indray tsy natao fa eno ny fanahany anaty mihitsy le izy hoe za natao ifanohana zay le fanahy mitovy amin'le fanahy zay miara-milaza amin'ny fanahintsika amin'ny Romanina 9:1 ny fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika dia takizay ihany koa ny fanahy ihany miara-milaza amin'ny fanahintsika fa eto ny etsona eto misy ankohonana tena any Kristy fa atsy ihany koa mety misy ankohonana tena any Kristy ary ihany koa mety misy ankohonana tena any Kristy ary amin'ny 5 kilometatra misy ankohonana tena any Kristy fa ny alalako hoe eto dia ohatran'ilay fanoharana ny resako hoe ianao manao jus des avocats hoentinao jus des avocats anao tsisy tiany olona fa tonga mitoerana anankiray ianao hoentinao le jus des avocats lasa ifandrombahana le izy eo zany mitoerana tokony isy ianao eo amin'ny toerana io aninona itonatonana ary amin'ny tsisy tia ary ianao nakoa izy maintsomaintso be io ohatry ny ranondolana dia mbola tamanany ve ianao tsy alohanao hoentina any amin'izay mahasoa azy ilay izy dia zay ny ankohonan'i Kristy mifanasoa misy aporo ozy izy ako teo misy aporo avy aty amiko mahasoa anareo ary misy aporo avy aminareo mahasoa ary misy aporo avy any aminareo saminareo mifankasoa mifamaly le fahasoavana mifamaly le fifaliana mifamaly le fifankaherezana azonao le izy fa rehefa tsy ao amin'ny tokony ho izy le izy dia tsy heninao zay retour zay fa mety manome zavatra izy fa tsy mahakasika anao le zavatra omena ary mety manome zavatra ianao fa tsy mahakasika azy le zavatra zay omenao
fa misy zavatra mifamaly eo dia ny fananao hoe eto ny antsona. Azonao? Azoazo? Dia misy hafa? Vatana ray manontolo. Ilay izy ny tena marina ao amin'ny tontolo ara-pana. Amin'ny tontolo ara-pana. Izany hoe tia kikely ity zany mitambatra ireo dia tia koa mitambatra. Zarazarainao samy hafa fa mitambatra daholo ireo. Misy firaisapo. Le zavatra io, le Great Awakening voalohany sy faharoa apahana olona teto amin'izao tontolo izao. Tany États-Unis nisy an'ilay izy. Dia tamina toerana vitsivitsy hafa ihany koa. Fa le farany indrindra manerana an'izao tontolo izao. Izay zany ohatran'ny hoe le Great Awakening zay zany ohatran'ny hoe nitambatra daholo reto tanany reto fotsiny. Azonao? Fa reto mbola tsy vonona. Mbola tsy vonona le hafa. Fa fotoana izay avian'i Jesosy vonona daholo ireo rehetra ireo. Isy ranonoram-batra avatra. Isy fahalalana manerana an'izao tontolo izao. Izy ny fomba fitenin'Andriamanitra. Ny tany dia ho fenoina fahalalana ny Jehovah. Misy an'izay ao Baiboly. Ho fenoina ny fahalalana ny Jehovah ny tany. Dia mihetsika faran'ireo zavatra ireo miaraka daholo. Tsy haiko mety misy karazana fitoriana filazantsara be. Tsy voatery iombonana. Fa samy manao any amin'ny toerana misy azy misy fatairana ampanahy be any anaty any. Tsy matoritory tsony. Zany mivavaka zany amin'izany vanim-potoana andro zany tsisy hifankaherezana zany tsony fa tena eno ny fo miredareda. Mangotraka any anaty tsy te atoritory. Tsisy fifampaherezana zany tsisy hoe hoavy sa tsy hoavy tongava rahavavy aza manadino ny fiarahantsika miangona. Fa le ao anaty mihitsy misy firetana. Zay le fifoazana ao anaty ao. Dia amin'izay vanim-potoana andro zay rehefa hifony fiangonana tantara Matthieu 25 zany. Raha naharitra ela mpapakatra dia naninona moa? Restory izy rehetra. Fa melohan'ny avian'ny mpapakatra dia naninona? Ny fo izy rehetra. Nisy olona niantso avariananary. Indri ny mpapakatra mivoay tsena azy. Taitra daholo hatramin'ny Virgine 5 adala taitra. 5 endry taitra daholo. Tsisy natorontsony. Hay, tonga ny mpapakatra. Aiza ny fanala. Jerena mbola mirehatra. Ozy izy Virgine 5 adala. Eo izy vao tonga saina. Ary zay tsy manana. Andehana mividy. Tsisy fidiana tsony. Tapitra ny tantara. Dia ohatran'izay le zavatra izay nitranga. Jesosy tsy ho avy amin'ny vanim-potoana izay atoriny ny fiangonana. Zao ny tenin'Andriamanitra ny ambokin'ny Efesiana 5 hoe mba ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na zay takizany fa mba ho marina sady tanteraka izy. Zany hoe fotoana iavian'i Kristy dia fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana fa marina sy tanteraka. Zay ny Eglizy izay hitsena azy. Tsy fiangonana manala-baraka azy intsony. Fa fiangonana feno ny voninahitra. Dia ho prezenteny eo amin'ny dadany. Dada, ty vadiko. Ty le nanolorako ny tenako teny ambonin'ny tany. Jereo izy. Tsisy adinona ny kely ary. Ao daholo ny akikely, sofina, ny volo vita blanchine tsara, maquillage mety tsara fa tsy le ohatran'ny matoto reny. Ny kiraro mijoro tsara, ny robe madio tsara, tsisy petipetina, tsisy fahotana, tsisy lotoloto maro isan-karazany. Fa tena araka le hitiavanao azy, le tsy mamenatra ho prezentena aminao. Zay ny fiangonana voapre. Fa fiangonana amin'izao mbola misaratsaraka be. Fiangonana amin'izao mbola samy manao izay tiany atao. Fa rehefa tonga izay fotoan'izay, mitovy daholo fisainana. Mitovy daholo. Misy efa andalam-piovana. Sasany efa niova. Fa sasany mbola tsy tena amin'izay loatra. Dia miandry ny tompo. Zay ny ambara Petera hoe maro-pony aminareo ny tompo fa tsy misy tiany ho tavelana ray ary fa samy ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Zay. Dia misy farany. Eny ary. Atsika hitsangana hivavaka. Ratsaroanao fa nanomboka nisy fahalainana tany anatinao. Voalohany indrindra aloha identifieo. Averiko foana ity hafatra ity identifieo ny ankonanao. Raha taloha ianao tsy mba nitondra izay anjaranao, fotoana amin'izay izao mba hitondranao. Izay hatsarany hafa ihany koa. Rehefa mitondra izay hatsarany hafa ianao dia mandroso ihany koa ny tenanao.